Agafaliana tomboko lasy tomboko vavy ny jidiako ny tokantranonao amin'izao alina izao tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Real News ny vaovao marina asaiko ampanajana arinao tsy saraka aminay hatramin'ny farany atao anatiny izany fampahalalam-baovao izany tody mazatra ary etsika ny kafanany fiarahana nendora aloha jerentsika ny lohateny songadina tamin'ity androany ity. Mbola nifara tamin'ny fanampoana bomba mandatsara maso indray androany ny fiverenan'ny mpianatra ny politeknika vodivonina ny tokony iray andro taoriny tsy fisian'ny fiakaran'ny mpianatra fitsipifehezana tsy hijano ny hoetsika raha tsy mivaly ny fitakina ny fivoahany vatsim-pianarana 5 volana ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ny fanamboarana ny disjoncteur anaraka ny fenitra mba sy ampididozan'ny mpianatra ary koa ny fanisorana ireo olona mipetraka amin'ny trano polyvalent izay ivelan'ny mpianatra raha ny nambarany ireo mpianatra androany. Tokony esorina avokoa ny fahazondalana anondrana lavanila nomena ireo mpandraharatsy ny vidin'ny vokatra tany amin'ireo tantsaha araka ny teny fanarahana tamin'ny fivoriana ny rana tamin'ny filoham-pirenena teny Avloa tamin'ny volana febroary ary tokony avoakan'ny ministeran'ny varotra ho mangarahara ny anaran'ireo orinasa nosaziana ireo hoy ny ministry ny varotra teo aloha paraina Auguste Androany. Volaza moa fa efa mahatratra 4,000 amin'izao ireo mpisehatra amin'ny lavanila nanao soniny fitakina ataony SOS Vani izay nanomero amin'ny 70 ora ny fitondram-panjakana anafoanana ny filakevitra nasionaly momba ny lavanila na ny CNV sy ny anafoanana ny famerana ny vidin'ny lavanila ambany indrindra ho $500. Tokony ampiakarana amin'ny sehatra ambonimbony kokoa ny fifampidiniana mikasika ny zotra-pividianana ka na ny FFKM na ny fitondram-panjakana mihitsy no tokony ampivory an'ireo mpisehatra amin'ny fividianana hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Arivo Rakotovao. Lasa sady mpitsara no tsaraina na juge parti ny CENI izay hitarika ndinika irahana amin'ny mpisehatra amin'ny fividianana ka tsy ho tonga anatrika ny fivoriana amin'ny zoma fa 20 ny volana martsa izao io hoy izy ny antoko HVM raha nanamafy ny fahatongavany amaly ny antso ny CENI kosa ny tiako i Madagasikara raha nambarany sekretera jeneraly ny antoko Rina Randremasinoro. Ifangaro eny ambonin'ny kianjaram-pitso ireo mpilalao avy eto antoerana sy ny avy any ivelany izay mandrafitra ny Bariany Madagasikara ary ampifandimbiasina hiakatra kianja ny mpilalao izay samy te hilalao avokoa raha ny nambarany mpanazatra Nicolas Dupuis. Vonina hiatrika ny lalao ihany koa i Centrafrika ary ao anatin'ny tanjany ireo mpilalao ny mpanazatra azy ireo nandritra ny fivalandresaka ho an'ny mpanao gazety mialohan'ny hiatrehana ny lalao fifanitsanana hiakarana amin'ny kanina io. Izao kosa dia entiny miora amintsika ny tsara ho fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho amin'ny rampiso. Agafaliana tompoko lasy tompoko vavy no hiara-bananao any an-tokantrano any manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Andao ary omenantsika eto indray any mahakasika ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandra pitso alakamisy 17 ny volana martsa taona 2020 sy 2020. Amin'ny ankapobeny dia hivadibadika ny toetry ny andro amin'ny faritra maro eto Madagasikara indrindra ho an'ny afovoantany sy amin'ny ilany atsinana ny nosy. Andao ary ho fantaritsika ny mahakasika an'izay vinavina ny toetry ny andro izay dia hitantsika amin'izao fa raha ho an'ny afovoantany no hanomboantsika azy ny tapamaraina dia hifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy raha toka ahitana rotsakorana kosa ny ato Fianarantsoato fa raha ny any Nosy kosa no ndeha no izantsika azy dia hitantsika amin'izao fa hifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro Nosy ka vinavinaina manodidina ny 5 ka hatramin'ny 1 degré Celsius ny maripana. Raha iverenantsika kosa ireto faritra sisa manaraka ireto dia saika hifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro ny any Mahajanga raha toka hibalikinga be masoandro ny ato amin'ny tapany atsimo Nosiato fa raha ijerintsika ny ato Tomasinato dia ahitana andianerika izy raha toka ahitana andiandrahona matevina kosa ny any Atsiranana any ny tapany maraina. Zay ny mety ho vinavina ny toetry ny andro ary ny tapany maraina. Andao fantaritsika manaraka hoe tonehoana kosa izay toetry ny andro izay ny tapany hariva raha toka hoe nisy hiovana izany na sendra tratrariva
arivosika dia hitantsika amin'izao fa raha ho an'ny avotany an-trano anomboantsika azy dia ahitana andianerika manify izy ny tapany ariva mety hivadibadika nefa izay toetry ny andro izay ka tsara isika miomana fa raha ijery kosa isika manaraka ny aty fianarantsoa dia efa nimbiasan'ny Rahona sy ny Masoandro izy toy izay ihany koa ny any Tomasinany raha ny mari-panambandrindra jerentsika manaraka dia tazana ny ato fianarantsoa izany izay manodidina ny 9 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ary ny ato Mahajanga kosa no ahitantsika ny maripana ambony indrindra izay manodidina ny 13 ka hatramin'ny 13 degré Celsius toy izay ary ny mety ovinavina amin'ny toetry ny andro raha ho andro Pitso alakamisy raha ny Masoandro kosa ho an'ny avotany dia hiposaka amin'ny 9 maraina ary lentsika amin'ny 9 ariva ankasitrana isika rehetra ary niaraka amin'ny hatrany farany ary mbola manasana mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara velomantsopoko. Iverenantsika vetivety ary aloha ireo lohatenim-baovao milohan'ny tena dirantsika amin'ny Antsipriana. Mbola nifara tamin'ny fanampoana bomba mandatsara maso indray androany ny fiverenan'ny mpianatra ny Polytechnika Vodivorona ny tokony iray andro taorian'ny tsy fisian'ny fiakaran'ny mpianatra fihetsehezana. Tsy hijanona ny hoetsika raha tsy mivaly ny fitakina ny fivoahany vatsim-pianarana 10 volana, ny fanatsarana ny fotodrafitrasa, ny fanamboarana ny disjoncteur anaraka ny fenitra mba sy ampididozan'ny mpianatra ary koa ny fanisorana ireo olona mipetraka amin'ny trano polyvalent izay ivelan'ny mpianatra raha ny nambaran'ireo mpianatra androany. Tokony esorina avokoa ny fahazon-dalana anondrana lavanila no mena ireo mpandraharatsy ny vidin'ny vokatra tany amin'ireo tantsaha araka ny tenin'ny fanarahana tamin'ny fivoriana ny rana tamin'ny filoham-pirenena teny Avloa tamin'ny volana febroary ary tokony avoakan'ny ministeran'ny varotra ho mangarahara ny anaran'ireo orinasa nosaziana ireo hoy ny ministry ny varotra teo aloha paraina Auguste Androany. Volaza moa fa efa mahatratra 4,000 amin'izao ireo mpisehatra amin'ny lavanila nanao soniny fitakina ataony SOS Vani izay nanomero amin'ny 70 ora ny fitondram-panjakana anafoanana ny filakevitra nasionaly momba ny lavanila na ny CNV sy ny anafoanana ny famerana ny vidin'ny lavanila ambany indrindra ho $200. Tokony ampiakarana amin'ny sehatra ambonimbony kokoa ny fifampidiniana mikasika ny zotra-pividianana ka na ny FFKM na ny fitondram-panjakana mihitsy no tokony ampivorany ireo mpisehatra amin'ny fividianana hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Arivo Rakotovao. Lasa sady mpitsara no tsaraina na juge parti ny CENI izay hitarika andinika irahana amin'ny mpisehatra amin'ny fividianana ka tsy ho tonga anatrika ny fivoriana amin'ny zoma fa 4 ny volana martsa izao io hoy izy ny antoko HVM raha nanamafy ny fahatongavany amaly ny antson'ny CENI kosa ny tiako i Madagasikara raha nambarany sekretera jeneraly ny antoko Rina Randremasinoro. Ifangaro eny ambony kianjaram-pitso ireo mpilalao avy eto antoerana sy ny avy any ivelany izay mandrafitra ny Bariany Madagasikara ary ampifandimbiasina hiakatra kianja ny mpilalao izay samy te hilalao avokoa raha ny nambarany mpanazatra Nicolas Dupuis. Vonina hiatrika ny lalao ihany koa i Centrafrika ary ao anatin'ny tanjana ireo mpilalao ny mpanazatra azy ireo nandritra ny fivalandresaka ho an'ny mpanao gazety mialohan'ny hatrehana ny lalao fifanitsanana hiakarana amin'ny kanina io. Ny vaovao tena neviny Anjerimanontolo Polytechnika Vodivorona no esika nokafana ny fampahalalam-baovao amin'ny ity alina ity. Entina meriverizana ny mpianatra amin'ny tolona tanterahana ny famoahana ny taratasy fiantsoana hiakatra fihetsehezana omaly 20 martsa nefa tsy mbola mivaly ny fitakiana raha ny nambaran'ireo mpianatra ny Polytechnika Vodivorona androany. Niverina nanatanteraka fitokonana indray izy ireo androany taoriany sy fisiany fiakarana ny fihetsehezana io. Ny fitakina ny famoahana ny vatsim-pianarana 10 volana sy ny famahana ny olana ianjadian'ny mpianatra manoloana ny fotodrafitrasa no takin'ny mpianatra tamin'izany. Tsy hijanona ny hetsika raha tsy mivaha avokoa ny fitakina ireo mpianatra ny Polytechnika Vodivorona androany. Nanatrika teny antoerana inambinina Ravelo Arsan eo amin'ny sary ny Ianza Rakotondray. Famalina tamin'ny alalan'ny torabatso no nataon'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpianatra teny amin'ny Polytechnika Vodivorona androany tao anatin'ny hetsika no tanterahany mpianatra.
nanomboka tamin'ny sivoramairaina no nivoaka ivelan'ny université izy ireo saingy natosiky ny mpitandro filaminana niditra tany amin'ny faritry ny anjerimanontolo. Nanapoaka bomba mandatsa-dranomaso ihany koa ny ireo mpitandro filaminana ireo nentina nanaparitana ny mpianatra. Ireo fitakiana izay efa nataon'ireo mpianatra tamin'ny 7 sy 7 volana martsa lasa teo ihany no noverenana no takiana raha nambaran'ireo mpianatra androany. Boursa 10 volana miampy any fampitaovana na ny équipement mbola tsy azo. Mila izay mpianatra ety ny rano fisotro madio nefa izany no mampahory anay ety. Ny resaka disjoncteur mbola tsy tomombana ary mbola tsy zarizary, misy nefa natao ary sorana sakasitrana izay efa nandroso tamin'ny fanomezana ho an'ny mpianatra an'izany fa mbola misy ihany koa mbola tsy zarizary ny équipement électrique, ny polyvalent izay trano fianaran'ny mpianatra nefa ametrahana olona ivelan'ny mpianatra tsy ekena izany fa ny toerana ianarana aza efa tsy ampy ary maika fa miampy ihany koa olona vaovao olona ivelan'ny mpianatra mipetraka ety anatin'ny campus universitaire tsy ekena izany tompoko. Teny vontovorona ihany koa ireto mpianatry ny polyteknika ireto no nanambara androany fa fitaka ny fanomezana azy ireo ny fiantsoana hiakatra filakevim-pifehezana satria nolazainy teny amin'ny anjerimanontolo fa tsy nisy akory io fiantsoana io. Fa na le taratasy aza tsy mandeha amin'ny zeloniny ny soratra sy ny fitomboka napetraka tamin'ile taratasy. Ino tonga teny nefa ny mpianatra amin'ny fahendrena natongavana teny dia no tonga teny dia hoe tsy misy an'izany hoy izy niala amin'izay ny tao amin'ny présidence ny université milaza fa hoe tsy misy tsy tompona andraikitra amin'izany izay ozy izy amin'izany resaka fampiatsoana kodisy izany. Dia nefany reny moa zany no heverinay zany fa hoe ameriverinanay amin'ny tolona izay ataon'ny mpianatra dia nefa ny fitakiana mbola tsy mivaly. Mbola maro ihany koa ireo mpianatra tavelany amin'ny faritra no ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fanakatonana ny polyteknika votovorona hoy ireo mpianatra androany. Misy ny mpianatra mbola tavelany amin'ny faritany rehetra any ary izay koa anisan'ny vesatra anankiray ny anjady tamin'ny mpianatra voalaza fa nakatona ny fampianarana nakatona ny sekoly dia nody ny mpianatra nefa iarahantsika malala ny fahasarotan'ny fiainana fa lafo dia lafo ary mavesatra ho an'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny ny sarandalana dia mbola maro ny mpianatra tavela any amin'ny faritra rehetra any. Hitoetrany ny fitakiana hoy ireo mpianatry ny polyteknika vontovorona ireo androany. Fitokonana fahatelo no tanterahan'ireo mpianatry ny polyteknika vontovorona tao anatin'ny iray volana ny niseho androany. Ny 7 volana martsa no nanomboan'izy ireo ny hetsika ary nitoy ny 5 volana martsa izany. Tamin'ny andro ny 5 volana martsa io no niparitaka tamin'ny tambajotra serasera ny filazana amin'ny fanakatonana ny anjerimanontolo sy ny voan'ny noty izay fiantsoana ny mpianatra hiakatra filakevim-pifehezana ny 20 volana martsa. Tsy nisy intsony ny hetsika ny mpianatra taorinan'izay raha tsy androany 20 volana martsa. Iray andro taorinany tsy fisian'ny fiantsonana filakevim-pifehezana io. Eo amin'ny vaovao ny Siapiarina Lavanila kosa indray no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Efa mahatratra 4,000 amin'izao ireo mpisehatra ny Lavanila nanao soniny fitakiana ataony SOS Vani izay nanome 2.70 ora ny fitondram-panjakana anafoanana ny filakevitra nasionaly momba ny Lavanila na ny CNV sy ny anafoanana ny famerana ny vidiny Lavanila ambany indrindra ho $10,000. Vao maika mampikrosofahana ny fiainam-bahoaka any Antala ny famerana fanjakana ny vidiny Lavanila aondrana ho $10,000 raha ny nambarany mpitarika ny vovonana SOS Vani Laiso Jean-Pierre na Izaovato tao anatin'ny fanambarana izay nataon'izy ireo. Sy nisy fankakevitra tamin'ireo mpisehatra ny Lavanila ihany koa ny rafitra CNV natsanga ny fitondram-panjakana ho ihany Izaovato. Antsiprianjayary. Ny 10 isanjaton'ny mponina any amin'ny distrika Anantala dia saika mivelona amin'ny fanondranana avokoa. Isan'izany ny fanondranana Lavanila hoy Laiso Jean-Pierre na Izaovato mpitarika ny vovonana SOS Vani any amin'ny faritra Isava tao anatin'ny fanambarana nataon'ny vovonana. Trapahasairanana ny vahoaka ny antoerana amin'izao fotoana izao no ny vidiny Lavanila feran'ny fanjakana ho $10,000 ka antony takin'izy ireo ny anafoanana azy ho ny nambarany. Nangataka an'ity zay satria tegna mahatsapa-tegna fa sahira
mangatanay io zahay dia mangataka foagno $250 ny heverin'ny fanjakana satria raha miakatra ampiakarina ny vidiny dia ho sambatra ny vahoaka nefa ny zavatra hita hatreto dia vao maika mikorosofahana ny fiainam-bahoaka aty amin'ny faritra misy anay ka mikaikaika ny vahoaka tsy ny mpanao vanilla ihany fa ny vahoaka amin'ny ankapobeny mihitsy amintsika miteny zao dia efa presque 40% ny ray aman-dreny efa tsy samy mandefa ny zanany mianatra satria tsy ampy sakafo ary efa nilazaiko teo fa mivelona amin'ny produit de rente ny olona mifaritra sava zany hoe produit d'exportation donc rehefa tsy mandeha ny exportation dia maty zahay. Mangataka ny anafanana ny rafitra CNV ihany koa ireto mpandrahara lavanila ny antalahy ireto tao anatin'ny fanambaran'izy ireo. Ny caisse vanille no tena nampiotona an'ity siapiarina ity izay tokony averina hoy Laiso Jean-Pierre. Ity CNV ity natsangana déjà tsisy concertation à la base ho an'izay rehetra mpisahatra lavanila tsy ny consultegny fa ny konokonono ny tagny izy io dia nimposegna taty tsisy retombe aty aminay izy io tamin'ny andron'ny caisse vanille nefa nametraka ny prix plancher io fa nisy retombe taty amin'ny faritra io maison de produit mijoalajoala 67 hectares io zao dia volan'ny opérateur ny vanille nanaovana an'io taloha tsisy lalagna tsy azon'ny tomobily tamin'ny faritra sava satria ny caisse vanille no ny assuré ny fanamboarana ny lalana izay natao hoe fond FNUP. Mbola ao anatiny fanangonantsony eneneviny ireo commune voakasika ny lavanille any amin'ny faritra Isavamo amin'izao ny vovonana SOS Vani ary aorian'izay no ametraka ny taratasy fitarainana eneneviny tompon'andraiki-panjakana mahefa any an-toerana hatramin'ny androany dia voalaza fa efa mahatratra 9,000 ireo mpisehatra amin'ny lavanille nanao soniny fitakiny. Aoriany fanangonantsony no hanomboka hiatra ny 27 febitaona no mena izy ireo ny fanjakana amahana ny olana raha ny fanambarana. Fa noho ny tsy mbola fisiny mpandrahara ny vidiny lavanille tany amin'ny faritra Isava no mahatonga ny mpandrahara namoaka fanambarana omaly nanome fepitaona 27 ora ny fanjakana anafoanana ny fepetra amin'ny famerana ny vidiny lavanille raha ny nambarany Parena Auguste Androany. Tsy nisy mihitsy mantsy atretona iray aza ireo mpandrahara izay nahazo ny fahazon-dalana na ny agrément an'ireo tonga ny vidiny vokatra tao anatin'ny 12 andro araka ny fepitaona nomeny ministera ny varotra sy ny fitondram-panjakana taoria ny dinika izay nirahany filoham-pirenena sy ireo mpisehatra amin'ny lavanille tamin'ny volana febroary ka mahatonga an'izao fahatezera ny mpisehatra amin'ny lavanille izao. Ny azo antoka ihany koa anefa hoy ity ministry ny varotra teo aloha ity dia tsy maintsy hiezaka hamono afo indray izao ny fanjakana manoloana ny fiampiakarapeo misy any amin'ny faritra Isava io. Nanao an'izay fanadihadiana izay tozo rabe faritra eo amin'ny sariny Andra Bisotra. Tokony mamoaka ny lisitra ireo orinasa nosaziana sy ny esorina fahazon-dalana anondrana lavanille ny ministera ny varotra raha tena manao ny mangarara tokoa izao fanjakana izao hoy ny ministra ny varotra teo aloha Parena Auguste. Raha tadidinareo fa nisy tany amin'ny mois de février angamba izy igny nanao izy tany sambava dia nisy février ny tery iavoloha tery amin'ny président tery ny tariny andriamatao filoha dia nisy fanapakevitra tao hoe enareo mpandrahara nahazo agrément dia omena 15 jours anareo 12 andro hividy le lavanille nangatahanareo le tonnage nangatahanareo zany misy nangataka amin'ny agrément misy 50 tonnes misy 100 tonnes 150 tonnes ohatrohatran'izay dia hoe raha sy vitanareo agnatin'le fotoagna 15 jours dia hosotomina ny agrément nareo dia izay zany tiana io fantatra aloha aiza io zao monsieur le ministre firy ny agrément nisy tomina hatram'izao mba tokony atao mangarahara zay fantatra tsara hoe io ary fa hoe nampiariny le zavatra tapaka tery ery tamin'ny taiavoloha tamin'izay fotoagna zay mba misy mangarahara. Ny tsy fantaterahan'ny teny ny fanarahana teny Avoloha mantsy no mahatonga ny mpisehatra amin'ny lavanille any Antalahy mihetsika amin'izao fotoana izao ho ihany Parena Auguste. Matoa zany ty mifaritra Antalahy ty mbola niesika indray omaly nanome 27 ora ny fitondrana hatrana amin'ny 10,000 nisandreo araka vaovao eno dia sy nisy nanao zany io sisy nagnatanteraka le tapaka teny Avoloha tamin'ny mois de février igny.
Ary satria tsy nisy nividy lavanilina ireo mpandraraha dia tokony esorina avokoa ny fahazondalana anondrana nomena azy ireo hoy Parena Auguste. Ka za matoky fa izy rehetrarehetra io dia esorindolo ny agrément io nge misy sy manam-bola, misy sy manana magasin de stockage akory io le mangataka agrément io misy manana an'izany mampagnofa agrément ary ahoana fomba nazona agrément io moa ka manaherana andreo sotoan'io agrément io sotiny satria misy zavatra sy mazavazava atao. Mahagaga ihany koa ity ministra ny varitra teo aloha ity ny fahangina ny tompona ndraikim-panjakana na ny olom-boatery na ny olom-boafidy manoloa ny olana lavanilina amin'izao io. Lavani zao efa sy hany amin'ny sava ihany misy fa misy daholo rehetrarehetra na hany amin'ny Sofia na tia Analazirofo na tia Masimo Asignanana na Asignanana ena zafana amin'ny lakalaotra aty fa misy an'io lavani daholo efa magneran'ny Madagasikara izy io. Magaga dia sisy andrianisam-peo misy ny mpitondra mifaritra io fa indrindra ny any sava tsy maheno anao na sénateur zany na ny député zany eny fa na ny ministre zanaky ny faritra iny sisy miteny momba an'io io problème fa dia avela olo zany avela fotsiny le olo madinika le mpamboly no mitabataba eo. Ny azo antoka dia tsy maintsy ho avy any avaratra ny fitondram-panjakana hamono afo manoloa ny fehim-potoana nomeny ny mpisehatra amin'ny lavanilina any fotony io ho ihany Parena Auguste. Io zao ane tabataba antalahy io dia andefa olo agny izy antalahy dia efa mangataka zay sy voragny Tananarivo sony aty ny misy ny lavani aty aminay ity ary io ne mifandray miresaka décentralisation io sy magaga ny olo zao raha mangataka an'io aby satria zavatra tokony tapahana agny io dia andefa olo ry zareo ny délégation dia manao ohatra ny solution tip top fa sy tena miditry ifotony agny ame tena izy zany ny solution atao zavatra solution ataosika hoe maharitra. Mbola nanamafy Parena Auguste fa tsy vahaolana ho an'ny faritra Sava ny fiahina ara-tsosialy satria olona manambola no betsaka any amin'iny faritra iny. Fa ho tanterahana amin'ny 17 ny volana Martsa ho avy izao eo amin'ny Carlton Anosy ny fivoriana iresahana ny famarotana ny lavanilina sy ny famarotana azy io amin'ny sehatra anatiny sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha ny fampahafantarana izay nalefa ny CNV na ny filakevitra nasionaly ny momba ny lavanilina androany. Vahin'ny fandarana l'invité du jour anio aoriny ny fampalalambavao amin'ny 6 vora alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Andriamatoa navony Pierre Lenoble filohan'ny HCDDED na ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana iresaresaka makasika ny tany tandalana sy ny demokrasia eto Madagascar fa eo ihany koa ny raha rahampirenena amin'ny ankapobeny. Anasananao ary naraka izany. Ny filohan'ny HCDDED Pierre Lenoble no vahiny gasikara fensoa ao anatin'ny fandarana l'invité du jour izay arahanao aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Hotoizantsika kosa amin'ny vaovao politika. Misy sampana roa ny hevitry ny mpanohitra mikasika ny dinika nasionaly izay karakarain'ny CENI amin'ny zoma 17 ny volana Martsa izao. Raha nanamafy ny fahatongavany amaly ny fanasana mantsy ny avy amin'ny antoko TIM androany dia fanandrangaranga kosa ny antoko HVM fa tsy andefa olona amin'io fivoriana io. Namafisy ny Rina Randriamasinoro mantsy fa zava-dehibe ny fanatrehana ny fivoriana ahafahana mahafantatra an'izay tena tiany CENI atao. Tokony ampiakarina amin'ny sehatra ambonimbony kokoa ny dinika ho kosa irivo rakotovao. Ny CENI izay te hitarika ny fivoriana mihitsy izy no tokony hodonina ny fahatombanany. Nanao ny fanadihadiana Itozo Rabefaritra sy Andrakabezotra. Nanomboka omaly no nitsinjara ny fanasana amin'ny dinika nasionaly ho ataony amin'ny zoma 17 Martsa izao ny CENI raha ny fanazavana azo avy amin'ny ity vaomera-pividianana ity. Efa nara io fanasana io ny antoko HVM saingy tsy ho avy anatrika ny fivoriana satria tsy ny CENI izay tokony ho tsaraina indray no hitantana io dinika io hoy Rivo Rakotovao. Izay dia cohérent foana amin'izay politika nampiarahana fa raha ohatra sarotsarotra ohatry zany indrindra ny CENI izay anisany singa anankiray ao anatin'izay processus zay no manao an'izay ataoko hoe ezaka ifampiatsoana rehetra zay dia tsy mba nisy amin'ny mamaly ny fanasana CENI mihitsy zay anehoana an'izay hoe tsy io ny lalany tsotra tokony atao. Efa hita taratra ao anatin'ny fihetsiky ny CENI rahateo fa ny CENI ihany no misy olo-tena ny fanjakana rehefa misy fivoriana tarihin'ny vaomera misahana ny fividianana hoy Rivo Rakotovao. Isan'ny magaga foana amin'ny sehatra toy ireny dia tsy tonga foana ny
ny mpanoana fitondrana fimbetsaka izay a nanamarika an'izany ireo mpanao gazety fa tsy tonga ao mihitsy a ny tompona andraikitra ambony ara-politika nresahako a zay manoana ny fitondrana fa ny senive zany mpitondra tenin'ny fitondrana rehefa mivorytsika fimbetsaka izay nanamarika an'izany amaly ny antso ary andefa solotena amin'ny dinika nasionaly karakara niseny io kosa ny antokotiko i Madagasikara hoy Irina Randriamasinoro tsy midika nefa ny fahatongavan'izy ireo fa anaiky ny zavatra rehetra horesahana ao ny tim hoy ny sekretera jeneraly ny antoko raha ny ao anivon'ny antokotiko Madagasikara ny zavatra tanjona tiana tratrarina dia nisina fifidianana madio eken'ny rehetra zany no amin'ity taona ity izay ny tanjona raha mampanasa ny seny izay aloha zany nisy fotoana tamin'ny voalohany somary tsy namaly ny antso tamin'ny voalohany zany hoe firaisankina ny fanoherana tao anatin'iny fa tatio ariny zay rehefa mampiantso izy dia tonga foana ihany zay manatrika ny antony dia hoe tsy afaka koa ianao zany ahafantatra zay tena tiany ny seny atongavana tsy ny zavatra misy raha vohatra anao tsy manatrika an'ilay izy ka raha ny antokotiko Madagasikara manokana ho amin'ny fanasanany amin'ny zoma dia ho avy zay hijery hoe inona ny tiany seny io atao inona ny tiany resahana fa tsy midika mihitsy koa nefa ny fahatongavana eo dia hoe fakasitrahana an'izay zavatra misy rehetra eo mbola tafiditra ao anatin'izay paikady izay ihany koa ny antony janonany teknisian'ny antokotim nanatrika ny atrikasa mikasika ny fitsiriana ny elisy-pividianana izay nokarakarain'ny seni ny alatsinainy 20 martsa lasa teo hoy Irina Randriamasinoro firaisankina amin'ny antoko-panohitra hoy izy no nasehon'ny tim raha niaranivoaka ny trano fivoriana hoy Irina Randriamasinoro tamin'ny alatsinainy zany zao dia hitantsika hoe ny solidarité natao amin'ny opposition samy hafa tsara mihitsy zany nataontsika hoe stratégie ny politika sy ny hoe teknisianina manatrika an'le atelier zany satria tamin'ireny dia ny hetsika politika natao zany hoe ny mpanao politika mihitsy no niaranivoaka nanao an'izay fanambaran'izay hoe tsy izay le zavatra lalana tokony ho aleantsika amin'ity fanaovana n'ity refontina auditina logiciel ity fa ny teknisianina afaka mijery foana inona moa no nataon'ny seny tato inona le nataony tao anatin'izay saritsarina hoe audit nataon'izay mba ahafahanao manana information zany rehefa avy eo tsy azo ekena mihitsy na inona antony hoy kosa irivorakody vao ny fitariana fivoriana ataon'ny seni tokony ampiakarina amin'ny sehatra ambony kokoa ny fifampidiniana ka na ny FFKM na ny fitondram-panjakana mihitsy no tokony ampiantso sy ampivory an'ireo mpisehatra amin'ny fividianana hoy ny mpadrina nasionaly ny antoko HVM alao mba sehatra ambonimbony kokoa no ifampiresahana miaraka amin'ny fitondram-panjakana asa ny FFKM ve ny antso iza ny fampiantso na ny fanjakana ary no miantso hoe mandao tsika dinika satria lalatsaina zay apetraka foana ny HVM dia mbola manam-potoana tsara tsika ny fandinika ny anatsarana ny reo lalam-pifidianana hoentina ho any amin'ny session parlementaire izay isokatra amin'ny volana Mai ka raha ohatra ireo miaraka amin'ny fitondram-panjakana no manaiky fa mizavatra tsaraina hovaina ampiana ao anatin'ireo lalam-pifidianan'ireo satria tsika mitsikilika tamin'ny 13 sy 14 farafaratsiny dia misy an'ireo fepetra maro zay nyresahany olona tokony hatsaraina zany no tokony arahana midinika dia manatateraka ny seni fa tsy ny seni zay mpanatateraka indray no miseho mampivory mampiantso ny olona rehetrarehetra juge parti ne zany ny seni nefa izy ny anisany horesahana ao anatin'io mbola mitovy famindra sy tanjona amin'ny mpanohitra ny antokotim saingy ny fihetsika atao ahatongavana amin'izany no mety mahasamihafa azy ka mety mahatonga ny fametram-panontaniana amin'ny toerana misy ny tim ho ihany sekretera jeneraly nyty antoko ity androany mahakasika ny hoe isy ho solidaire ve ny tim sa tsy ny amin'ny zoma dia apetraka foana zay hoe nitovizan'ny fanoherana aloha dia miara-mahita hoe tsy mety zao fomba hitondrana ny fifidianana zao mila ahitsy na ny rafitry ny seniny fahaliovatenany mila ahitsy zay mila amboarina ny lalam-pifidianana misy volonté an'ny fanjakana tokony takina ny ahafahany miroso hoe avoy ny datim-pifidianana ka raha ohatra hoe mitovy ny fomba hitakina ny amin'ny zoma dia mitovy zany raha tsy mitovy mety samy manany stratégie tsy midika akory zany hoe miparitaka ny fanoherana fa mbola le zavatra iombonana mbola ray ihany hoe mila fanitsinitsika amin'ity zavatra ity marina fa efa nanamafy ny fahatongavany anatrika ny fivoriana amin'ny zoma io ny FFKM saingy amin'ny maha-panatrika fa tsy pitarika hoy ny filoha Irako Amiandriamahasoa
fahafahavononana ara-tsaina no ilain'ny mpanohitra amin'izao fotoana izao fa efa tsy lamody intsony ny mivoaka ny efitrano isaky ny misy fivoriana hoy ny solombavambahoaka IRD Lanto Rakotomanga androany nanamafy ity solombavambahoaka ity fa anatrika ny fivoriana io ny antoko TGV amin'ny zoma ho avy izao tokony amalany ho antsy ho avokoa ny rehetra hoy izy ialana amin'ny AI amin'ny firosoana amin'ny fividianana mbola idoto rabefatra sy andrabezotra. Ny faneho-kevitra sy ny sosi-kevitra hoentin'ny Hervelona Isantsokajiny ho tonga anatrika ny dinika nasionaly karakarain'ny CENI amin'ny zoma izao no iangany ny fanapa-kevitra famatsim-bola ny fividianana avy amin'ireo mpiara-miombonantoka hoy ny solombavambahoaka IRD sady sekretera nasionaly ny antoko TGV ao amin'ny boriboritany faharoa. Ho avy anatrika eo fivoriana io araka izany ny antoko sy ny vorona politika miaradia amin'ny fitondrana hoy Lanto Rakotomanga. Ny amin'ny le 24 ny amin'ny zoma dia ho tonga eo zay satria misy ihany koa izay fikionandoha iarahany mpisehatra rehetrarehetra zay izay afahanao miroso amin'le hoe AIA tsy havanana ka etontsika dia miaraka mahita ary ho ekeny rehetrarehetra ka vao satria hitan'ny olona rehetrarehetra ny sosi-kevitra izay atolotra antsika rehetra ka zao tsika zany dia efa miomana amin'izay hoe ny communauté rehetrarehetra izay anampy antsika amin'ny resaka fividianana ho tonga daholo ary ireo olona ireo no hijery anome volantsika anampiana an'ilay 45 milliards d'ariary izay nylaniana ho an'ny fividianana tamin'iny LFI 2023 iny. Tokony ao anatin'ny dinika tahaka izao ataon'ny CENI izao no hitondran'ny rehetra ny heviny raha tena misy fahavononana hanatsara ny zotra-pividianana hoy Lanto Rakotomanga. Tsy lamody intsony mantsy hoy ity mpikambana ao anatin'ny birao politika ny TGV ity ny fivoahan'ny efitrano izay nataon'ny mpanohitra ny alatsinainy lasa teo teny amin'ny CENI Ivandry. Tonga tamin'le hoe fitsirihana an'ilay refonte na lista électorale natao dia tonga teo daholo ireo solotenana antoko rehetrarehetra izay namaly moa zany ny sasany hoe andeha hivoaka inona moa raha ohatra ka fitsirihana an'ilay refonte ny atao ny zavatra iny fitsirihana iny ange dia fanomezanao ny avis na fanomezanao ny critique anao na ny conseil anao hoe zao no hitanay fa tsy mety tamin'ilay fanaovana an'iny lisam-pividianana iny na iny refonte iny satria iny ane nandaniny ny fanjakana vola tsy misy tonga lafatra fa tsy hoe rehefa tonga ao ianao dia hoe lamody ilay mivoaka lamody ilay tsy fahavononana dia iny zany ny hitako hoe somary mampalahelo kely ary image ratsy manome an'izay image ratsy zay ho an'ny mpanao politika. Fahavononana ara-tsaina mihitsy aloha no ilain'ny mpanohitra amin'izao firosoana amin'ny fividianana izao hoy Lanto Rakotomanga. Ka aminay zany dia mila fahavononana ao amin'ny saina aloha izay resaka fividianana izay. Io no napetraka ny lalam-panorenana dia andaotsika anatanteraka ny lalam-panorenana. Raha ratsy ity fitondrana ity dia tena hoe zara ny arany tsy iroso amin'ny fividianana fa mba hialava le izy fa fatra-panahitra loatra ny lalam-panorenana ary mba misy izay fifahimindram-pahefana izay sy fitohizana amin'ny ara-dalàna izay dia andao retsika anao an'izay anatanteraka an'izay zavatra izay. Efa hatrany amin'ny taona 2024 no efa nanakihana ny fomba fiasan'ny OIF amin'ny fanaovana ny fitsirihana lisam-pividianana ao anatin'ny fotoana fohy irivo rakotovao raha ny nambarany androany. Io izy no isany miteraka ny korontana aty amin'ny tany afrikana. Fahasaina politika no izany fietsika izay naseho ny mpanohitra ny alatsinainy lasa teo raha nivoaka ny efitrano fivoriana teny alarobia mba ialana amin'ny mety ho firaisana tsokombakomba amin'ny tsy mety ataony CENI ho ihany rivo rakotovao. Tsy tokony anakihana fahatany noho izany ny firaisamonim-pirenena ho izy satria tsy mitovy ny fomba fanao ny mpanao politika sy ny firaisamonim-pirenena. Tozorabefaritra sy Andrakapisotra. Ary anisan'izany ny OIF miverina amin'ny taona 2024 sy 2025 no nilazaiko an'izany dia mijoro vavolombelona mihitsy hoe manahirana be tsy fotoana fohy kely anamarinanareo ny lisam-pividianana amina firenena. So dia mba anisan'izany ny manakorotana ny reto firenena indrindra ty Afrika anisan'izany Madagasikara amin'io fanamariana ny lisam-pividianana io. Tsy ampy fotoana naovanareo azy.
ny durée ny période de validation nareo tamin'izany moa zany de hoe no ny antony samihafa fa ho ataony fanatsarana inona ny fanatsarana anoetiny zao ao anatin'izay tsy firahirahina ny hevitry ny be sy ny maro zay no nanao nataony ny CENI de natsona indray natsony CENI ny UEFA ilaza hoe tongavinareo ivalidea ny lista zay asa nataon'ny CENI ahoana moa ny ampanaiky ny mpanao politika an'izany lasa ho fanamarinana izay ataon'ny CENI fotsiny no mety ho antom-pahatongava ny mpanao politika raha nanatrika ny atrikasa izay natao nanomboka ny alatsinainy lasa teo hoy Rivo Rakotovao. Fomba politika ihany koa ireny nataon'ny alatsinainy ireny fa tsy hitovy mihitsy ny fomba fiady eo amin'ny firaisamonim-pirenena sy ny mpanao politika ka tsy tokony anakena be fahatany tahaka ireny ny firaisamonim-pirenena hoy Rivo Rakotovao. Zay ny mahakakana amin'ny teny nataon'ny ny zareo misehatra ny OSC moa ty société civile hoe tsy hitanay tsony ny aliny politika zany tokony mahatonga anay mandany le izy fa tsy hoe malaina ny resaka zay satria lasa ho fanamarinana ny zavatra nataon'le CENI zay tsy mazava no ijoroanao eo ka tokony mba mieritreritra ihany le olona hoe aiza ho aiza zany isika ny fijoroantsika milohan'ireny namana mpamatsy vola mpiara-mombonantoka amintsika ohatra ny UEFA satria izy ny teo mahasamijoro ve tsika miteny aminy hoe tsy mety kosa ty satria zao raha mijery ny PV tsika ny asa natao de hoe ny olona nijanona tao de mivalide samy mahazo miteny zany tika zany nanamarina ary nanaiky ny zavatra vita tao anatin'ny asa nataon'ny CENI zay ve zany ny tiantsika malagasy hanomboana nyty fifidianana ity sofa misy any mpanao politika mahasamy teny an'izany hoe misy zavatra tsy mety ao hoe aza raisina ambolony fotsiny satria tsy mitovy koa ny mpanao politika sy ny société civile fa miankina amin'ny fifampiresahana amin'ny gouvernemanta ny momba ny fanohanana arabola amin'ny fifidianana filohan'ny pirenena raha nambarany vondrona Europeanina tsy tokony misy atahorana nefa ny momba ny teti-bola ho an'ny fifidianana io raha ny fanamafisana nataon'ny filohan'ny CENI ny herinandro lasa teo nandritra ny fitsiriana ny lesam-pifidianana izay nataon'izy ireo teny Ambohimanarina saika miompana any amin'ny famatsinan'ireo firaisamonin'ny pirenena amin'ny fanaraha-maso ny fiainam-pirenena ny famatsim-bola izay ataon'ny vondrona Europeanina hatreto aloha. Tozorabefaritra sy Mikaela Andrianjaka eo amin'ny sary ny Ansa Rakotondraina. Tsy misy atahorana ny momba ny teti-bola ho an'ny fifidianana hoy ny filohan'ny CENI Damarsène Nandrianarcedo ny 14 Martsa 2024 lasa teo. Efa misy ho izy ny fampidiniana miaraka amin'ny gouvernemanta. Tsisy mampatahotra antsika ny amin'ny teti-bola amin'izao fotoana zao dia efa miroso tsara ny fampidiniana eo amin'ny CENI sy ny gouvernemanta makasika an'izay teti-bola zay ka dia hoenitsika tsy ela ny makasika an'izay fa eto za dia miteny amintsika fa tsisy mampanahy ny mikasika an'izay. Herinandro taorian'io fanambaran'ny filohan'ny CENI io anefa dia mbola samy mametraka ny aiainy amin'ny tsy fananana ny CENI ny enti-manana arabola amin'ny fifidianana ny mpanao politika amin'izao fito volana latsaka mialohany tokony hanatanterahana ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana filohan'ny pirenena izao. Fatako fotsiny ohatrany voafehy any zareo limiter zareo satria ny enti-manana fijery ko azy tsy misy ka raha ny enti-manana raha tsy misy moa inona no karakarainao be eo mety tsy fahampiana ara mpiomanana arabola sy ara-pitaovana dia mbola mitadiny amin'izay izy. Raha tsy hivona dia 5.7 miliara ariary ny teti-bola ny CENI hanomanana ny fifidianana voasoratra ao anatin'ny teti-bola mpanjakana 2024. Nisy ny taratasy fangatahana famatsim-bola mitentina 3.30 tapitrisa $, na 4.70 miliara ariary nalefa ny CENI tany amin'ireo mpiara-miombonantoka ny fiandohany ny volana janoary 2024. Hatreto anefa dia mbola mijanona eo nidinga ny fampidiniana ireo mpamatsy vola raha ny nambara ny masovony ny vondrona Europeanina ny 13 Martsa lasa teo. Ny fanampina ny firaisamonin'ny pirenena ihany no mbola nomafisiny Isabelle Delattre. Pour l'instant, il y a des discussions avec le gouvernement qui s'est tenu disposé de financer le processus électoral. Donc pour l'instant, l'Union européenne finance donc les initiatives de la société civile. Voilà. Raha tsy hivona dia nisy ny fanaovantsony famatsim-bola mitentina 9 miliara ariary avy amin'ny vondrona Europeanina io sy ny firaisamonin'ny pirenena ny 12 Desambra 2024 ka ho an'ny tetikasa safidy maharitra ho an'ny firaisamonin'ny pirenena observatoire safidy ny famatsim-bola mitentina 4 miliara 13 tapitrisa ariary mahery
ary ho an'ny FES Madagasikara kosa ny 1 miliara 2.700 tapitrisa ariary mahery. Lafim-baovao hafa kosa indray zava-dehibe ny fifamizarana traikefa eo amin'ny akademisianina Madagasikara sy ireo akademisianina avy eo amin'ny Frantsa sy La Réunion raha nambarany filohan'ny akademia malagasy androany. Tamin'ny taona 2024 no efa tonga tany Paris ireo akademisianina malagasy ary 5 taona taty aoriana tonga eto Madagasikara hiady hevitra momba ny fiara-miasa izara ny voka-pikarohana. Anisan'ny nanatrika ity fifanankalozana ity moa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina ary ny masivo frantsay eto Madagasikara Arnaud Guilois androany. Mikaela Andry Anjaka. Tamin'ny 2024 tonga tany Paris zay akademisianina gasy nisy ady hevitra be dia be rahatao. Tonga eto zao zareo miaraka amintsika mandritra ny ray andro hiady hevitra momba ny fiaraha-miasa ary misy malagasy efatra anao velakevitra zany. Zareo koa misy maraitirivo zany. Dia rehefa avy eo andarinao le zavatra. Ka fiaraha-miasa amin'ny akademia malagasy, akademie des sciences d'outre-mer ary akademie de La Réunion zany amin'ny fijerevana le zavatra azo atao amin'ny resaka fikarohana recherche zany ary amin'ny azahoana manaparitaka ny vokatry ny fikarohana amin'ny vahoaka. Zava-dehibe ny famizarana traikefa ahafahana mandrato fahalalahana vaovao ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tokony hamafisina noho izany ny famizarana satria avy amin'ny manam-pahaizana no hiavy ny fahalalahana hoy ny filoha teo aloha ity. Nareo hoe malala fa ny ahafahan'ny olona mahay zavatra ke avy amin'ny fianarana ary ny fianarana tsy azo raha tsy tamin'ny olona manam-pahaizana manana ny fahalalahana toy izao. Zay mahatonga azy hoe Académie des sciences d'outre-mer. Zaraka gabe tafiditra zao anatin'le boky iny dia tiako asehoanareo mihitsy ny gagabe ao anatin'le izy ary mafisy zany zay fifandraisana zay. No tanterana teny amin'ny akademia malagasy Tsimbazaza androany ny fihaonana teo amin'ny Outre-mer na ny 3e entretien d'Outre-mer Madagascar, France et l'océan Indien. Tao anatin'ny natrika ny fihaonana ireo filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana sy Ery Rajaonarimampianina, ny masovo frantsay Arnaud Guilois sy ireo mpikambana ao amin'ny masovo, ny mpanolotsaina manokana ny filoham-pirenena eo amin'ny raharaha ekonomika sy ny fifandraisana amin'ny sehatra tsy miankina Bomiafy Tsevainala sy ireo mpampianatra mivondrona ao amin'ny akademia malagasy. Fifamizarana fahalalahana no fifampizarana toy ny firesana ny fitombon'ny mponina eto Madagasikara, ny lanjan'ireo orinasa frantsay eto Madagasikara mandrona ny toe-karena malagasy. Fa ny antso ny mpisehatra politika eto Madagasikara hikatsaka ny tombontsoa iombonana mba hampisy fitoniana amin'ny fifidianana ny solotena ny vondrona afrikana taorian'ny fihaonana tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny maraina teo. Ny aina tao anatin'ny fitoniana ara-politika mantsy Madagasikara tao anatin'ny efataona ka tokony hotohizana ny ezaka natao amin'ny fikarakarana ny fifidianana ao anatin'ny filaminana ho hiatrany ity solotena manoka ny vondrona afrikana ity. Tokony andraindraikitra amin'ny fampandrosoana ny rehetra hoy izy nandritra ny fanaovam-beloma tamin'ny filoham-pirenena teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha, nomena Ravaloarivony sy Ezekia Ermalala. Efa tamin'ny taona 2014 taorian'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2014 no niasa sinoana teto Madagasikara ity solotena manoka ny vondrona afrikana ity raha ny nambarany no mariny tamin'izany fa nahita ireo krizy ny fanesy teto amin'ny firenena ny tenany ary taona nahitana ny fisian'ny fitoniana politika tao anatiny efataona. Je pense que le pays maintenant, depuis maintenant 4 ans, on peut dire, a retrouvé une certaine stabilité politique, qu'il faut continuer dans ce sens et organiser des élections paisibles et acceptées par tous. Donc nous, en tant qu'Union africaine, nous appuierons le peuple malagasy avec le gouvernement malagasy pour que les choses se passent dans la sérénité, dans la cohésion sociale. Et je pense aussi le gouvernement donc pourra organiser des élections acceptées par tout le monde, par tous les acteurs politiques, et les acteurs politiques devront également penser à l'intérêt général du peuple malagasy qui a trop souffert depuis.
anampy ny firenena malagasy ny vondrona afrikanina mba hizotra ampilaminana ny fividianana ony sy olo tena manokana ny vondrona afrikanina. Mangataka ny mpisehatra politika ihany koa izy hikatsaka ny tombontsoa iombonana. Si tout le monde contribue, y compris la presse, si tout le monde y contribue, nous aurons un pays stable et prospère. Je pense qu'il faut tous aller dans ce sens-là et sauver Madagascar des problèmes politiques ou bien sûr des pressions sociales. Je pense que Madagascar n'a plus aucune raison de revenir en arrière. Voilà, donc je pars rassurée parce que les autorités nationales m'ont rassurée qu'ils vont donc donner tous les moyens nécessaires à la CENI pour qu'elle puisse organiser des élections paisibles. Et donc je demanderai aussi à tous les acteurs politiques d'y contribuer à l'apaisement et puis aller de l'avant. Nanatanteraka fitsidiana fanaovam-beloma ny filoham-pirenena tao amin'ny lapam-panjakana Iavolomo androany ny solotena manokana ny vondrona afrikanina Awa Ahmed Youssouf izay efa niasa sinoana teto Madagasikara nandritra ny 7 taona. Fa ivitoeram-pitsaboana fotona CSB miisa 10 monja amin'ny 500 izay tokony hovatsiana herinaratra no nahazo ny famatsiana herinaratra io hoy ny ministra ny angofo sy ny akoranafo hatramin'ny volana Jona 2024 nefa ny tokony hotratra ny tanjona amin'ny famatsiana herinaratra n'ireo ivitoeram-pitsaboana izay miisa 10 sy 700 izay mbola tsy nisitraka an'izany raha ny noamafisiny tamin'ny taona 2024 no nahazo ny famatsim-bola amin'ny famatsiana ny tetika salida io raha ny fanazavana azo. Tafiditra ao anatin'io tetika asa io ny fanolorana fiarabe miisa 10 izay asa ho an'ny fanarenana ny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan-drano sy ny fanafainganana ny famodirana jino ho an'ny orinasa Jirama izay tafiditra ao anatin'ny tetika salida. Nomena Ravoalovony sy Ezeka Hermalala. Nanomboka tamin'ny taona 2024 no namatsy vola ny tetika salida ny banky iraisam-pirenena. Io tetika io izay isahana ny fanatsarana sy ny fanitarana herinaratra amin'ny vidiny mora kokoa. Ao anatiny ihany koa ny famodirana jiro mora ary ny famatsiana herinaratra n'ireo fitoeram-pitsaboana eny fotony na ny CSB manerana ny nosy. Anisan'izany ohatra ny famatsiana ny herinaratra ny 500 centre de santé de base eto Madagasikara CSB izay hoezahana koa satria tsika zany matoritory io projet lidy io tokony tapitra amin'ny volana Jona 2024 dia nefa ny le centre de santé de base équipé zao 10 monja nefa ny 500 ny tokony ekipena. Isy ihany koa ny tetikasa miisa 700 enty manitatra ny fitsinjarana ny herinaratra ho iatrany ny ministra ny angovo. Anomboka amin'ny volana aprily ny fizarana n'ireo branchement mora ireo hoy ity ministra ity. Ka ny tanjona amin'iny dia mba hahafahan'ny vahoaka manerana ny nosy misitraka an'ilay tetikasa branchement mora zany 30 000 ariary latsaky ny 30 mètres ny Jirama. Io branchement mora io dia tsy voatery misy permis de construire fa rehefa misoratra ara-dalàna manakary ny epokotany ny tokantrano anankiray dia afaka mangataka an'izany. Io branchement mora io koa ho antsika aty Andrenivohitra dia ho ampiasaina koa amin'ny fanatsarana ny tolotra satria indraindray misy trano amin'ny étage ireny zany dia mampiasa compteur. Tsy manana compteur le olona fa compteur zarazaraina dia asiana divisionnaire ka amin'ireny raha misy tokantrano zany dia hisitraka ny hoe manana compteur vaovao dia inona fa anisan'ny ahisitraka an'izany koa ireo tokantrano ireo. Ao anatin'ny fanatsarana ny tolotra ataon'ny orinasa sy ahafahana manafaingana amin'ny famonjena ny fahatapahan-drano sy ny jiro sy ny fanafainganana amin'ny famodirana jiro sy rano. Nisy ny fanolorana fiarabe miisa 10 ho an'ny orinasa Jirama sahirana noho ny sy fahampin'ny fiaramantsy ireo mpiasa izay misahana ny fanarenana ny simba ireo hoy ny ministra ny angovo. Ho aparitaka amin'ny masiovo 4 eto Andrenivohitra sy any amin'ny faritany ireo fiarabe izay natolotra ho maro ireo raha ny vaovao azo. Izao kosa dia vatika amin'ny lafim-baovao ny fanatanjahantena kosa indray isika mbola ito amin'ny rahampitso maraina ny famarotana ny tapakela tsotra ho an'ireo izery lalao ny Barea sy Centrafrika rapitso eo Mahamasina raha ny fanamafisana izay nataon'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra androany. Eny amin'ny CFM eny Anosy no hamarotana ny reto tapakela tsotra izay amidy 5,000 ariary ireo. Efa ny 20 Martsa kosa ny famarotana ireo tapakela hafa izay namidy 2 alina ariary
ariary sy 3 alina ariary. Manomboka amin'ny 12 ora atoandro ny fisokafan'ny vavahadiny Mahamasina ahafahana manatrika ny ireo lalaony Madagasikara sy Centrafrika izay tafiditra ao anatin'ny fifanitsana ny CAN. Misy kosa ireo mpitandro ny filaminana izay mandritra ny fidirana sy ny fivoahana ao amin'ny kianjan'ny Bariany Madagasikara. Ny lalao izay anomboka amin'ny 4 ora tolakandro ora eto Madagasikara. Fahozaraina ny 50 isanjato ny mpilalao avy any ivelany sy ny mpilalao avy eto an-toerana no hiatrika ny kianja ho an'ny ekipan'ny Bariany Madagasikara rahampitso raha ny nambaran'ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Efa vonona tanteraka ny mpilalao malagasy hiatrika ny lalao hoy io mpanazatra io. Ny hariva teo tetsy amin'ny kianjan'ny Baria no nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny mpanazatra avy amin'ny Centrafrika sy ny mpanazatra Nicolas Dupuis izay niaraka tamin'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra ihany koa. Nanatrika teny antoerana Inomenina Ravaoarivony sy Ezekia Herimalala. Na eo aza ireo tombony hananan'ny Centrafrika hifantoka amin'ny tokony atao ny Baria hoy Nicolas Dupuis. Hiezaka ny bata ny fandresena ihany koa ny Baria raha ny nambarany. Milaza ho matoky ireo mpilalao Nicolas Dupuis nanolona izay rehetra hitany nandritra ny fanazarantena. Je vous l'avais dit depuis le début, il y aura beaucoup d'expatriés chez les Faux, chez Centrafrique. C'est une équipe qui est bien organisée défensivement, qui est très agressive et qui utilise des phases de transition très rapides. Peu d'attaques placées, mais qui est très à l'aise dans tout ce qui est attaque rapide, contre-attaque. Donc on se méfie de ça évidemment. Il y a un peu plus de taille que nous, évidemment aussi. Mais on a vu aussi quelques petits défauts, et comme nous sans doute on en a, mais on a vu quelques petits défauts, on travaille et justement trouver les failles chez eux, il y en a quelques-unes, donc on va essayer de marquer par ces failles-là, il y en a quelques-unes. Mety hisy ny fanampina ireo mpilalao eny ambony kianja. Samy te hilalao avokoa mantsy ireo mpilalao ho hiatrany ny mpanazatra eo. Au niveau des gardiens, je pense que 2 gardiens suffiraient pour partir à l'extérieur. Mais logiquement, on a un groupe, Toum fait partie du groupe et tout le monde partira. Voilà. On attend simplement demain de savoir si malheureusement, je vous donne un exemple, Loïc prend un carton jaune, ce sera pas bon pour nous puisqu'il sera automatiquement suspendu. Alors là, par contre, je peux répondre parce qu'aujourd'hui, Nina est irréprochable. Il l'a été au Chan, il l'était au Maroc avec moi avant et il est au-dessus pour l'instant. Et d'ailleurs, je tiens à remercier aussi Melvin qui, comme Jérémy, comme Bolide, passe petit à petit de l'autre côté de la barrière, tout en restant joueur, et m'aide au niveau du staff. Et voilà, donc Melvin fait du bon travail de préparation aussi, mais c'est Nina qui devrait jouer. Amin'ny 4 ora hariva ny lalao mandroa sy fanandrina ny Madagasikara sy Centrafrika rahampitso. Tamin'ny 7 ora sy sasany hariva teo kosa vao niatrika fanazarantena ireo mpilalao noho ny fisian'ny rotsakorana ny tolakandro teo teto Andrenivohitra. Amin'ny bezidoka kosa resika. Irozo avy ao amin'ny MPE indray no vaintsika ao amin'ny ity alina ity miarabandrojo. Miarabanantsy ny miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa. Efa tsy misy vina amintsika fa rehefa miresaka hoe MPE dia fikambanana izay manome fampiofanana mahakasika ny fiompiana tongeto Irozo ilaza mahakasika ny programany MPE manaraka. Indrindra Nancy mizara roa ny programany fampiofanana izay hoentiko antsika ao amin'ny androany ny voalohany dia no an'eto Antananarivo mbola mitohy hatrany izy io izay efa nanomboka tamin'ny 17 ny volana mars dia mbola misy sampam-piofanana anankitelo mbola tsy vitantsika ny amin'ny 17 ny volana mars ho avy izao ny mahakasika ny fampiofanana ho an'ny akoho mpanatody lavy na ny poule pondeuse ho isika dia ny 19 ny volana mars kosa no anatanterantsika ny fiofanana ho an'ny poulet de chair na ny akoho fakananofo ary any amin'ny 17 sy 18 ny volana aprily anysika no anao ny fampiofanana ho an'ny fiompiana trondro ireo telo ireo zany sisa aloha amin'ity vague ity no hoan'ny eto Antananarivo ampatsivina foana ihany isika ny tokantrano fa eny MPE Nansana no anatanterana ny fiofanana ho an'ny eto Antananarivo manomboka amin'ny 7 ora sasany izy io ary tsy tapitra ka tsy amin'ny 10 ora arivo amin'ny sarany 10 arivo sy 3 alina ariary monja
ho an'ny any Toamasina kosa indray dia ny fasivy amby roapolo ny volana martsa izao no anaovana ny fampiofanana ny akoho gasy ny fahatelopolo ny volana martsa kosa no fiofanana ho an'ny trondro ary ny faharaiky amin'ny telopolo ny volana martsa no anaovana ny fiofanana poulet de chair ho antsika ny Toamasina dia ao amin'ny Sacré-Cœur Tanambao no anatanterahana ny fiofanana ary 3 alina ariary monja no saram-piofanana amin'ireo anankiroa ireo moa dia misy hatrany ny attestation sy ny boky izay atolotra ho an'ireo mpiofana ho antsika eto Antananarivo kosa satria somary tekiteky foana ihany le fotoana anaovana ny fampiofanana dia efa tafiditra ao anatin'ny saram-piofanana ihany koa ny sakafo. Mety manahoana ny endrika ny fampiofanana rojo inona ihany koa mety hoe zavatra inarana ao anatin'izay fotoana mandritra ny programme izay. Teny fanevan'ny MPE moa ny hoe ho fanatratrarana ny vinanao izany hoe tanjon'ny MPE ny anampy an'ireo olona izay manana vina amin'ny hoe ivelona sy ho matsianina ao anatin'ny fiompiana dia ao anatin'ny adiny 5 izay anatanterantsika ny fiofanana dia omena ireo teknika sy karazana astuce madinidinika moa izany amin'ny teny vahiny mba ampahomby tanteraka an'izay fiompiana atao izay dia ho ampianarina ao anatin'izay fiofanan'izay avokoa manomboka any amin'ny fananganana ny fiompiana mihitsy ny aloha dia eo ihany koa ny fanorenana ny trano sy ny fametrahana ireo fitaovana dia atoro amin'ny antsipiriany ihany koa mandritra ny fiofanana ny fanamboarana ny sakafo izay mamaly ny filan'ireo biby tsirairay izay mitanisaina teo izany araka izay akora misy eto Madagasikara dia eo ihany koa ny fanomezana teknika madinidinika amin'ny fisorohana ny aretina isan-karazany izay pazon'ny biby eto Madagasikara ary indrindra ny mahakasika ny fitantanana mba ahafahantsika manana ireo paikady ahatonga ho tena matsianina sy hoe tsy ho fatsy antoka izany ao anatin'ny fiompiana. Eo amin'izay indrindra irojo mety mampiavaka ny MPE satria ataoko hoe na tsy mandeha mamonjy fikambanana sy ivitoerana amin'ny resaka fampiofanana fiompiana tahaka izao ary fa ohatra hoe mandeha mijery any amin'ny internet na ohatra izany fotsiny dia efa feno karazana ataoko hoe astuce araka ny teneninao inona no mety hoe mampiavaka an'izay hoe MPE izay ary hoe mahazava-dehibe ny mila hoe makany amin'ny ivitoerana tahaka ny MPE rehefa tena iompy. Voalohany indrindra aloha dia averimbeginay matetika fa efa 20 taona izay no nisian'ny MPE teto Madagasikara noho izany ka ohatra ka olombelona izany efa azo konjokiny ihany efa azo lazaina fa manana traikefa mafitateraka ireo teknika mahakasika ny fiompiana izany ny MPE dia izay traikefa nanany MPE izay no zaraina ho antsika izay manatrika ny fiofanana efa maro be amin'ireo mpiompy izay manatrika ny fiofanana MPE no hitanay fa efa tena misongadina ary efa lasa lavitra eo amin'izay seritry ny fiompiana izay ankoatran'izay dia ny teknisianina ao amin'ny MPE ihany koa dia tena matsianina no sady mampiatra ny fiompiana hafa mantsy ireo teknisianina izay nianatra ny ofana manokana momba ny agronomia teny amin'ny anjerimanontolo na ohatran'izany fotsiny dia mampiofana izy rehefa avy eo saingy tsy mahita n'le pratique fa ny mpampiofana ny teknisianina ao amin'ny MPE izany dia sady mampiatra manao pratique mpiompy mihitsy no manam-pahaizana manokana amin'ny fiompiana no manam-pahaizana manokana ihany koa amin'ny fampiofanana ny olon-dehibe ilay antsointsika hoe andragogie dia ny traikefa amampolo taona ny ananan'ny MPE miampy amin'ny fifampizarana traikefa sy fifanerasarana amin'ireo mpiompy isan-karazany izay efa tafavoaka teo amin'ny MPE ihany koa no ataoko hoe isany tena mampiavaka ny fiofanana ao amin'ny MPE ankoatran'izay dia misy ihany koa ny fametrahana ny fanontaniana izany hoe rehefa mandritra ny fiofanana dia tsy monologue ny fiofanana fa misy ny question réponse ary ny valiteny omeny mpampiofana dia zana mba ho mahafapo hatrany hatreto aloha ny olona dia afapo avokoa. Eny ary efa mamaraparana ihany koa tsika irozo teny fanentanana retsika maranana an'izao ampazitana amin'izao aly etsika mpamaranana dia aza misalasala manantona ny MPE nanisany na miantso ny laharatarobia izay efa hitantsika misoratra eo ambany eo 5 tononika any ny 038 22 476 60
sy ny 03312 476 60 azafady indrindra dia averiko kely indray ny programma mpiofanantsika ho antsika eto Antananarivo ny fahaefatra amby roapolo ny volana martsa no anatanterantsika ny fiofanana ho an'ny akoho mpanatody lava na ny poule pondeuse. Ny fahavalo amby roapolo ny volana martsa kosa no anatanterantsika ny fiofanana ho an'ny poulet de chair na ny akoho fakana lofo ary ny fahaefatra amby folo hatramin'ny sy ny fahadimy amby folo ny volana martsa no anatanterana ny fiofanana ho an'ny fiompiana trondro. Manomboka amin'ny fitora sasany hatramin'ny 5 ariva ny fiofanana ary 5 arivo sy 3 alina ariary monja ny sakam-piofanana efa tafiditra ao anatin'izay ny sakafo atoandro ary omenantsika maimaim-poana ny boky sy ny attestation ho an'ny any Tomasina kosa indray dia ny 7 amby roapolo ny volana marsa ho avy izao fiofanana ho an'ny akoho gasy ny trondro ny 13 ny volana mars ary ny 9 amby 13 ny volana marsa ny mahakasika ny poulet de chair na ny akoho fakana lofo. Manomboka amin'ny 7 ora ny fiofanana ary 3 alina ariary ny sakam-piofanana isany koa ny boky sy ny attestation izay atolotra ao antsika piofana ary ao amin'ny Sacré Cœur Tanambao 5 any Tomasina no anatanterana izany. Ankasitrahana ny Rose nitondra an'izay fampahafantarana mahakasika ny MPU izay. Mankasitraka ananzy misaotra antsika rehetra. Les inscriptions sont ouvertes à l'école Bird. Test d'entrée du 5 au 7 avril 2023. Choisissez pour votre enfant un enseignement de qualité. Dans un environnement bienveillant et épanouissant. On se plaît à Bird. Offrez-lui toutes les chances de succès. École Bird, homologuée de la maternelle au lycée. École Bird, ensemble vers la réussite. dia mifananetany koa tombo lasy tombo vavy ny fampahalalam-baovao tamin'izao alina izao ankasitrahako feny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aorian'ny fampahalalam-baovao dia misy ny fandarana l'invité du jour izay rano amin'ny gasikara fensoa anasana anao hatrany tsy saraka aminay ny tenako dia mametraka ny veloma mandrapitafatra ho amin'ny rampiso ato anatin'ny fampahalalam-baovao hatrany. Real News Natulchi. Saint-Gilles-Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si il a été